Ya magnano mbola tsara hariva amintsika jiaby koa. Zio vorava miasa nandeha nanomboky nandehanana nanomboky tamy 8 heures. Zio efa mifiry 20 heures, donc ça fait presque 12 heures. En fait miasa zany aty tsisy miasa hoe 30 andro fanjava raiky na ino fa ny olo miasa andafy aty toujours kajo. Docteur anao kajo anao, capitaine sambo anao kajo anao, dia olo miasa jiaby kajo satria anao magnano asanao amy tokony ho izy ary tsy maintsy vitainao ny asanao. Aty ivelany zany capitaine sambo anao ohatra na directeur na laiko ohatra directeur anao, raha directeur anao tsy natao hoe signé taratasy fotsiny fa natao koa hampandroso an'le toerana iasanao. Zany hoe raha tamy taogno loatra nagnano chiffre d'affaires X le toerana, amy taogno ty izy magnano chiffre d'affaires Y ohatra, zany hoe ambonimbony ny X igny, de mandroso zany le olo. Zany hoe zany miezaka mandroso fogna zany amy fiainana. C'est comme ça. Donc zany zany atao hoe fomba fiasa aty, fa tsy misy aty hoe 30 andro fanjava raiky, tsy misy. Koa 30 andro fanjava raiky anao fa afakasa edy. Voilà. Na mpiasam-panjakana mbola misy natao hoe évaluation isaky ny 3 mois, misy ny sasany isaka 6 mois, misy ny sasany isaka taogno raiky. Évaluena hoe ino zany raha nataonao tamty, ino raha tia hitanao fa tokony ampandrosoagna azy, ampiagna na ovagna, karaha zegny ataon'olo amy tany mandroso zany. Ino ma vian'iza mikoragna raha volaniko ty? Niany za tsy koragna loatra mikasiky le sambo aloha, sambo AW mbola tsy hita iny satria nangingina koa olo aminazy iny. Maro raha koa raha mety koragnina Madagasikara zany maro. Fa za ikoragna fogna zany amy domaine misy anakay. Za tsy mahay resaka politique, za tsy mahay resaka économique, za tsy mahay nino, fa za mahay resaka maritime. Nahita zaho niany olo zany fa efa 30 zio olo naty Antananarivo tamile anniversaire io. Za zany gn'ambaratsika raha raiky, za tsy midriky resaka fagnazavagna politique za tsy midriky resaka fagnazavagna nata juridique ni quoi que ce soit, tsy dirako satria raha tsy haiko. Fa ny raha haiko ndro volagniko. Nanomboako nagnano video tamin'ny nahafatesagna officier de la marine marchande roa. Ny fahatelony moa zany officier koa izy à bord fa izy tsy nivoaka tamin'ny école maritime. Fa suivant ses compétences zany de nomegna an'io second capitaine. Zany hoe maty le capitaine, maty ny chef mécanicien ary maty ny second capitaine. Ataoko résumé hely koragna. Sambo nidriky le 9 avril. Non, niboaka le 9 avril. Le 13 avril andro kamisy satria amy sambo isaka alakamisy isaka la dimanche lahady. Ny cuisinier zany ny officier na cuisinier n'équipage magnano sakafo somary miavaka amin'ny andavany andro. Donc sambo io nivoaka de le 13 rô ny sakafo, c'est un jeudi, ko za tsy diso. De ro après sakafo rô olo rô de fa hariva de fa narary. Ny raha nahazo rô olo reo de raha mitovy amin'ny nahazo olo jiaby na tany Antananarivo na le tany Ambositra na le tany Antuléar, mitovy ny symptôme. Ino ma le symptôme? Le symptôme olo reo commence tsy mandoa mivalagna direct. Commence fany, maso commence tsy mahita, ny vava commence tsy afaka mivolagna, commence sarotra mihaigny. Zany ny symptôme nahazo andreo. De araky ny docteur atao majanga zany de araky ny fagnazavagna de mety hoe botulisme ty, zany hoe le sakafo no nivadiky apoizina. Zay zany navoa. Ino ma zany sakafondrolo reo? Sakafondrolo reo, ro olo reo misy araiky tsy mihina kisoa satria amin'ny asabotsy, amin'ny jeudi na dimanche io cuisinier mandoky kisoa, mandoky akoho, mandoky raha hafa koa zany fa mampifalifaly ny équipage. Donc ro officier telo reo misy tsy mihina hena.
misy minakisoa. Donc ny kabaka andreo zany na ny laoka zany tsy nitovy, fa kosa ny zavatra niarahany hinana dia ny ataondreo hoe crudité mortadelle. Bon, crudité nisy raha maro fa nisy mortadelle tanàna. Nanomboka teo zany rolo reo narary. De le raha arakaraka ny taona, chef mécanicien farany plus âgé sy ny chef de production koa efa plus âgé koa, roa najotso tany Analalava satria le sambo niasa tany Analalava. Au large n'Analava de najotso tao reo olo reo, de ny avakeo na jusque Tantsohy fa le chef mécanicien maty Tantsohy le 15 avril. Ny capitaine fa njary mahita zavatra roa fa manjavazavo ny masony, donc noety nanody ny sambo, tafody tao Mahajanga, niditra hôpitaly, fa maty capitaine le 18 avril, zany hoe 3 jours après ny chef mécanicien. Dia maty koa le second capitaine le farany tanora mbola maty koa fa tamin'ny le 25 avril zany hoe zany. Arakaraka ny le taonan'le olona, arakaraka ny atanjahan'le vatany zany no niady tamin'le arety, niady tamin'le fanapozinana raha-tsakafo, fa kosa tsisy nahatohitra izy telo mirahalahy mianaka. Io no nanaovako vidéo. Ary fanaovako vidéo, ny vidéo atao tsy sagnatria ny vava mikritika olo, tsy sagnatria ny vava manenjika olo, fa alerte ny vidéo ataoko. Tamin'ny fotoana io za dia nanao vidéo dia nagnambara tsara fa ny sakafo anatin'ny sambo dia ny armateur na ny tompon'ny sambo no mividy sy mifidy, izy mahay taiza ny toerana nividiana ny sakafo. Ny équipage tsy mahay hoe ty sakafo ty nividinao tamin'ny score nividinao taiza, tsy mahay. Donc zany nihinanareo no ny fatokisany ny armateur zay manome sakafo azy. Ny cuisinier zany amin'ny sambo dia presque ny capitaine no mifidy ny cuisinier olona atokisana satria ahandro ny sakafo. Raha resana zany hoe le mortadelle tsy zavatra nandrahoina fa zavatra hoe tapatapahana nafangaro amin'ny sakafo. Donc c'est efa alerte io nataoko, tsy ho an'ny Mahajanga rery fa ho an'ny Madagasikara rehetra. Malheureusement na ty affaire ty zany raha araka ny code maritime, raha misy ny atao hoe délit ou crime à bord d'un bateau, de voalohany soit le capitaine qui d'après ny code maritime io, ny capitaine no manao ny atao hoe constatation et recherche. Avy eo alefany any amin'ny APMF satria ny zavatra maritime rehetra tsy maintsy mandalo amin'ny APMF. Ny capitaine nefa maty. Amin'ny code maritime any milaza koa manao hoe na capitaine voalohany na ny responsable ny administration maritime am'le toerana nisy an'le sambo no manao ny atao hoe constatation et recherche. Koa satria crime ity zavatra ity, satria olona maty, dia tsy maintsy mandeha alefany zany, ny PV zany no alefany any amin'ny tribunal de première instance. De ny tribunal de première instance avy eo no manao ny mandefa ordre amin'ny police judiciaire na ny gendarmerie nationale na ny police manao ny enquête. Zany natao hoe amin'ny araky voalazan'ny lalàna. Malheureusement c'est pas le cas. Tamin'reto olona reto zany matoa ny juge d'instruction tsy nanao hoe manao ny enquête sy ny tariny, tsy haiko na mety nanao ny recherche sy constatation na PMF, fa matoa ny juge tsy nietsika, dikan'izany tsy nahazo ny PV ny APMF. Nandeha ny ray volana tsisy tohiny le tantara. Voatery zany reto olona reto zay namoy ny vadiny zay namela azy, ny vadiny reto olona reto le vehivavy, no voatery zany niantsovonjy taty amiko. Mba pio zay fa zao ny raha mahazo anay. Ny vadinay niala teto Mahajanga, nandeha tamin'io sambo salama tsara tsisy marary. Zao ny vadinay maty fa tsy misy zavatra mihetsika, tsisy fanadihadihana, tsy misy ninina. De voatery zany na de tsy manambola reo olo reo, de voatery tsy maintsy maka avocat
satria ny vadiny tompoko dia tsy salama tsara ny ala tao mahajanga fa ninona sakafo no nividin'ny société no nahafaty azy. Tsy mitorony société eto fa ny société no mahay taiza ny toerana ny hividianany ny sakafo no hoan'ireo olona reo. Fa kosa société no tsy maintsy hoe responsable satria reo ny responsable amin'ny quantité et la qualité ny sakafo hoan'ny tatsambony. Noho ny zavatra misy a Madagasikara izay tsisy mahagaga atsika rehetra. Fa na ny déclaration de décès an'ireo olona reo tany amin'ny hôpitaly izay samby hafa satria misy ny mahatany Antsohihy, misy ny mahatao Androva, dia lasa mitovy daholo hoe mort naturel nefa reo olona reo voan'ny intoxication alimentaire. Tsy mahagaga zany a Madagasikara na dia tsy fahita amin'ny toerana maro satria zany ny zavatra iainantsika gasy fa atsika na fa nanjary zatra an'izany atsika malagasy zay manambola ihany no tompony rehetrarehetra Madagasikara. Na izany anefa zany voaterinaka avocat tompom-bady dia araky ny fitenin'ny avocat satria tsy maintsy mandala amin'ny APMF ny zavatra rehetra maritimo dia mandeha manao ataon'zareo conciliation. Tiany tompoko fa faty olona fa tsy resaka conciliation intsony. Ty efa réparation no tadiavina amin'ity fa tsy conciliation azafady. Inona ny réparation ho an'ireo vady aman-janak'ireo olona reo satria ny olona namelona azy anie no maty. Dia mbola tantara mitoy zany zavatra zany, tantara lavabe. Inona ny zava-nitrangany, toy ny Tantananarivo, toy tany Ambositra, toy etc. Farany nisy hoe nisy ny entana nasorona teo amin'ny tsena satria aiahina. Fa ny symptôme nahazo an'ireo olona reo zany milaza amin'ireo mpitondra fanjakana za fa mitovy tanteraka. Fa arakaraky n'le olona miady amin'le izy ny vatany sy ny toe-batan'le olona no mety mampa hoe maty androany sy maty rapitso sy maty afaka pitso azy. Noho izany eto aho zany dia nitodika amintsika. Raha ny sapan-draharaha a Madagasikara dia misy ny rehetrarehetra. Na ny sapan-draharaha miantoka ny atao hoe sakafo hoan'olombelona dia misy manadihadihana, misy ny responsable an'izany. Sakafo lany daty zany Madagasikara mbola tsy naheno aho hoe misy fivarotra iray nandoro ny sakafo lany daty tao aminy satria amintsika tsy misy service après vente. Reo olona reo ataontsika le mpivarotra raha naka entana tany amin'ny grossiste ohatra, rehefa lany daty tsy afaka averiny any dia amidiny. Fantatsika rehetra zany fa tsika aza manao hypocrite fa fantatsika jiaby zany. Fa koa ataony hoe mbola tsy maty olo dia tsy maty. C'est tout. Eto zany za mivolagna amintsika jiaby. Sarotra ve ny manao ny asa tokony ataontsika tsiraikaraiky. Sa 30 andro fanjava raiky no iainantsika. Zahay Tatsambo dia tsisy 30 andro fanjava raiky. Donc zareo ao amin'ny centre de surveillance de peste tsy fantatra. Satria Tatsambo koa reny. Fa zahay Tatsambo dia tsisy 30 andro fanjava raiky. Fa zahay mihinana anaty amboanay. Araka zany mampalahelo dia zao. Ny any ambony foana no mamono afo satria ny aty ambany tsisy manao ny asany. Satria misy sapan-draharaha marobe aty amin'ny faritra tsirairay. Manao ny asany ve izy ireo? Ary misy voasazy ve raha manao tsy manao ny asany? Non. Fa ny victime zany dia matimaty fahatany noho ny tsy fanaovany sasany ny asany. Eto za mitodika amintsika PMF nareo PMF. Za tsy contre ny PMF. Ino moa iadivako aminareo? Nareo ao tsisy za tsy maniry toerana anareo. Tsisy iadivako anareo. Fa mba ataovy amin'ny atsakany sy andavany fotsiny ny asa. Teniko matetika le miteny hoe inona moa mba retour ataony PMF amin'ny Tatsambo malagasy. Tatsambo manao zay zavatra rehetra takinareo dia ataony Tatsambo. Fa inona ny retour ataonareo amin'ny Tatsambo? Ity sambo AWT zao
moa ve mandeha daholo ny radio sy ndretrarehetra aoka afaka nampita vaovao isanandro tamin'ny tompony ny kapitaine Sambo? Interrogation zany. Interrogation zany. Sarotra ve ny manao ny asa raha ohatra za matetika miteny matetika hoe matoa sarotra amin'ny manam-pahefana tsirairay ny manao ny asany dia satria izy manao kolikoly. C'est tout. Fa raha olona mahitsy amin'ny asanao anao tsy anderan'ny kolikoly, non, vitanao ny asanao. Eto zany dia manome sy mangataka sy manome hevitra kely ho an'ny mpitondra fanjakana, ho anareo mpitondra fanjakana, indrindra ny filohan'ny repoblika. Teniko matetika no miteny hoe tsy misy olo milatsaka ho président repoblika dia miteny hoe andeha ho voniko ny malagasy. Zay ny bueny ilatsahan'ny filoham-pirenena. Tsy misy zany. Fa na miova impiry ny filoham-pirenena fa raha tsy miova ny ety ambany, mitovy ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy. Raha tsy tonga saina atsika ety ambany, mitovy ny zavatra iainan'ny malagasy. Ny zavatra misy izy io koa mahamenatra, tonga bakivaky sady marary ny mahamenatra. Tsy firy milinotiky ny Nosy Comore. Sampo miala Madagasikara mandeha amin'ny Nosy Comore tsy hita popoka jusqu'ny any. Mampalahelo satria magnino? Satria atsika tsy manao ny asantsika. Mino za kapitaine Sambo araka ny voalazako. Fa kapitaine Sambo raha misy raha mahavoa anazy tsy maintsy miantso secours ny nataony voalohany. Matoa tsy nisy zany tompoko jusqu'à le 19 hoe tsy tonga ny Comore Sambo dikan'izany tsy nisy belu na dia misy hita maso hoe ty belu ty vesia fa tsy mandeha dikan'izany. C'est tout. Toy izany koa ty fanapozinana ratsakafo ty. Matoa reo olona reo maty. Bien sûr za tsy mivolagna hoe délestage. Rahantsika mahalala ny zavatra misy. Za zao dia miconseille nareo tatsambo rehetra aza mividividy raha mbola hoe ka hoe raha natao anatin'ny frigo dia hovidina dia hohanina mpiatraha tsara. Mila mayonnaise ianao manamboara. Menaka zany koa hono mahafaty fa tsy raha jiaby zany Madagasikara fa mahafaty avokoa. Ka mampalahelo ny toe-javatra karaha ty. Nareo mety mivolagna magnino moa olo ty mivolagna raha karaha io? Tsisy tombotsoaka na miteny na tsy miteny, tsisy tombotsoaka. Fa gasy mirana anakay, gasy ny raiky aminakay. Ary Madagasikara ny atsika jiaby. Baka sakafo hohanina eky ndraiky nahafaty. Fa mampalahelo. Ino zany mba raha mandeha amintsika? Mitomany amin'ny jiro, mitomany amin'ny rano. Adiditsika le resaka vary tamady zany asaky amidy vary fa montraka asaky mbola hamidy ny sasany atao tsy amidy moa zany fa atao zaraina amin'ny vahoaka. Zany ve ny toe-tsaina atsika malagasy dia tsika miteny hoe handrosa atsika. Manovady toetry. Manovady toetry. Fa tsika mahantra ara-tsaina sy mahantra ara-fotom-pisainana no mampahantra ny firenena. Firenena io miady foana aty andafy vao miteny satria antanto kapitaine zany ianao dia rehefa hivoaka ny Sambo dia miteny ianao zany amindreo satria tsy maintsy atoran'olo jiaby inona ny azo atao sy tsy azo atao anaty Sambo. Miprezente ianao voalohany. Zaho Ramina, kapitaine ty Sambo ty. Dia matetika ireo manontany Philippin ve ianao za miteny hoe sy malgasy. Madagasikara? Oui. Za fiera hoe Madagasikara. Fa reo miteny hoe pays pauvre. J'ai dit non, désolé. C'est pas un pays pauvre. Fa ny vahoaka no mahantra fa ny fireneny manan-karena. Ka paseko zay fa mahantra ara-tsaina atsika, ny toe-tsaintsika mampantra atsika. Zay koragnavako aby e. Mba mety tsakotsakotsika jiaby zay. Mba aseka zay fa maro ny conséquence ny raha ataotsika tsy manjary. Makasitrika atsika jiaby.